nilazana fa hoe eken'ny filohan'ny repoblika ny fametraha-pelany ny prime ministre sy ny gouvernement taray manontolo dia tsy nisy io taratasy na lettre de démission io nefa ilay didim-panjakana na ilay décret nanamafisana n'izay fanekena ny fametraha-pelan'ny prime ministre sy ny mpikambana ao anaty gouvernement izay dia nosoniavo ny filohan'ny république ary nafototra basé sur la lettre de démission inexistante izany hoe tsy nisy io taratasy fametraha-pelany io ny daty ny fahavalon'ny volana avril niarana hitan'izany tsika fa ny prime ministre teo aloha Jean Ravelonarivo aza ny teny fa fahafolo ny volana avril izy volanao an'le taratasy ary ny teny izy fa tsy nisy lettre de démission soniavony zany tamin'ny fahavalon'ny volana avril aminay zany dia sady mandaingy no manitsakitsaka ny lalam-pandrirana na mpitondra fanjakana nanomboka amin'ny filohan'ny république nanasonia ilay didim-panjakana tamin'iny resaka fametraha-pelana nataon'ny gouvernement teo aloha ary iny décret iny anefa mibaziny fametrahana n'ilay gouvernement ankehitriny zany hoe na ilay gouvernement ankehitriny azy ny fototra ny angany dia efa laingy efa tsy ara-dalàna ary efa manohitra ny lalam-panorenana na izay moyen izay fotsiny azy moyen juridique zany ho sika moyen voalazany lalàna izay fotsiny azy no entina mangataka n'izay déchéance amin'ny filohan'ny république izay zany hoe anaovana mise en accusation sarotra amin'ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana nandeha hitsipaka eo imasom-bahoaka aniny lainga marivo tototra izay niarahany rehetra nahitiny zay zany dingana voalohany aminay dia ny hoe ny olo-pirenena rehetra mila manery hoy ny solombavambahoaka hipetraka eo anatrehany responsabilitéany handray ny andraikiny hiroso amin'izay mise en accusation izay araka ny voalazany 17 lalam-panorenana sy ny faraka amin'ny 30 ny lalam-panorenana ihany koa ahoana nanirenany solombavambahoaka mety zay ny fanontanianareo satria hoy ianareo hoe fafantatritsika ihany ny politika ny fividianam-bola manjaka eo anivon'izany antenera-pirenena izany inona no mety herintsika na ny chance hampahomby an'izany hoe anao déchéance indray nefa efa natao zany tany aloha fa tsy nahitam-baolana dia eo no ampiasaina ny voalaza ny lalam-panorenana ihany dia ny fahalalahana haneo hevitra iantohan'ny andininy fahafolo ao anatin'ny lalam-panorenantsika droit à la liberté de manifestation, liberté de réunion, c'est anana ny vahoaka malagasy. Zany natanterakatsika zany ao anatina cadre constitutionnel amin'izay vahaolana rehetra arosina izay. Aminay dia tsotra tokony takiny ny vahoaka malagasy amin'ny fitondram-panjakana ny fahafahany vahoaka malagasy maneho hevitra satria ny fanehoan'ny vahoaka malagasy hevitra ary vahoaka malagasy maro anisy hevitra amin'ny tokony hanerena ny solombavambahoaka handray ny andraikiny dia izay teneniko izay hoe garanti par la constitution tsy eloka velively eo anatrehan'ny lalàna tompoko ny fitakiny ny olo-pirenena marobe amin'ny alalana fanaovana fihetsiketseham-bahoaka an'izay fandraisana andraikitra ny solombavambahoaka izay zany aminay no vahaolana miainga isika amin'ny andininy fahafolo lalam-panorenana mitaky zany ary tokony ho ekeny ny fitondram-panjakana miantso izahay ny communauté internationale ho vavolombelona zany voafarany teo nga secrétaire général ny firenena mikambana mbola nanamafy hoe vous avez le devoir de protéger le droit à la liberté d'expression, à la liberté d'association, à la liberté de la presse de votre peuple. Zany hoe manery ny secrétaire général ny firenena mikambana fa adidi mitondra fanjakana ny miantoka ny fahafahan'ny vahoaka malagasy misitraka n'izay faneho-keviny izay fahalalahany aneo hevitra izay. Ny secrétaire mpanjakana américaine ihany koa nga John Kerry voafarany teo tamin'ny tatitra momba ny zon'olombelona teto Madagasikara dia mbola nanamafy fa ny gouvernement américaine dia manohana an'ireo olo-pirenena rehetra malagasy izay mitaky ny zony ho afaka aneo hevitra ankalalahana. Aminay zany dia tokony tsy misy antony mihitsy tsy ahafahana manokatra ny kianjan'ny demokrasia ahafahany be sy ny maro maneho hevitra ary ho anay izay iantsonay sy anasanay ny force vive na ny olo-pirenena ny herively eto amin'ny firenena dia niaraka aminay hiaraka ikondo anatin'izay vahaolana arosina izay hoe andao arytsika hitaky ny fahafahana maneho hevitra ahafahantsika manery ny solombavambahoaka atsika hiroso amina mise en accusation amin'ny filohan'ny république satria tsy azo ekena intsony izao zava-misy izao.
voalaza ny lalam-panorenana daholo zany fa tsy misy mandika ny lalam-panorenana na anankiray azy zany hoe mijanona ao anatina cadre légal tanteraka zany tsika ao anatin'izay vahaolana izay arosona izay ary miantso sehatra rehetra miantso ny mpitandro filaminana miantso ny mpitondra fanjakana hanaja sy ampanaja n'izay liberté d'expression izay araky nyvoalaza ny andinin'ny fahafolo ao anatin'ny lalam-panorenana hoe nul ne peut être inquiété tsy misy olona afaka voatohitohina amin'ny opinion amina amin'ny fanehoan-keviny zany eto amin'ity firenena ity raha tanyity moa ka ho ny fitondram-panjakana hoe ka tsy mety amin'ny place de la démocratie na nikanjan'ny démocratie fa satria ony manko ry zareo reo mahita foana hoe misy déstabilisation konokonono na tsoatsy misy mitady anankirotany izay mametraka hoe miotoerana ary ny vahoaka malagasy ahafahany maneho heviny matahotra fanakorontanany anareo miotoerana mihidy ary ny vahoaka malagasy ahafahany vahoaka malagasy maneho ny heviny fa aminay dia mazava be ny voalaza ny lalam-panorenana io dia hoe limitation na famerana no azon'ny fitondram-panjakana atao na amin'ny préfecture zany na mpitandro filaminana amin'ny fanatanterahana an'izay fisitrahany vahoaka malagasy ny fahalalahany aneo hevitra izay fa tsy interdiction mihitsy aminay zany dia melohinay sady ny tenin'ny préfet de police ny laza tamin'ny omaly hoe voarara ny fanaovana fihetsiketsehana tsy mahazo manao interdiction ny mpitondra fanjakana manohitra ny lalam-panorenana izy raha manao an'izay limitation ny azony atao famerana ny azony atao ao anatin'le antsona amin'ny teny veny impératif de sauvegarde de l'ordre public na hoe takina ny fiarovana ny filaminam-bahoaka ka aminay zany ny fandrarana ny olona tsy aneo hevitra dia mandika lalam-panorenana mandika ny sata izay ny ekeny Madagasikara sata iraisam-pirenena vonosoloninga bankimonina tena farany teo izay sehatra iraisam-pirenena izay rehefa tsy mety nikanjan'ny démocratie satria mety mahita zavatra foronina samihafa ry zareo dia tsotra ny anay hoe afaka tsy atao mikanjan'ny démocratie fa ny zava-dehibe amin'ny vahoaka malagasy dia maneho hevitra mba ho hita ny solombavambahoaka fa maro be ny vahoaka malagasy mila miteny azy ireo hoe raiso ny andraikitrareo fa izay ny teny bankimonina ihany koa hoe ianareo dia mila miassume na miantsoroka ny andraikitrareo eo anatrehan'ny olona mifidy anareo interpellation everiko fa mivantana amin'ny solombavambahoaka amin'ny sénateur iny teny ny bankimonina iny ary raisinay ombanay manana ihany koa anatin'izao fitakiana sy fietreretana fitadiavam-bahaolana amin'ny fiainam-pirenena izao dingana farany rehefa vitsy rehetra izay zany hoe ata zany ny atao rehefa vitsy rehetra izay aminay ny dingana farany amin'izay dia mbola mijanona ao anatin'ny lalam-panorenana ihany tsika efa tsy mivoaka hoe ny filohany anteminiran-dolona no mandray ny fahefana raha tanyity tonga amin'izay mise en accusation miabotirana tonga amina déchéance amin'ny filohan'ny république izay tsika tsy tokony mivoaka ny cadre constitutionnel satria tsy mahazo sazina intsony le firenena na anaovana fahirano indraika hoe tsy hoe kely ny sedra resa-pirenena midikan'izay tompoko dia misy solution constitutionnelle dia ny fandraisany filohan'ny anteminiran-doolona ny fahefana raha voamarina ny vacance de poste na ny fahabangantoera ny filohan'ny république raha tonga amin'izay déchéance nambaranay teo izay hoe tokony takiny ny vahoaka malagasy andreo solombavambahoaka andrainy andraikiny ny lalam-panorenana ihany koa dia mandidy fa 30 ka hatramin'ny 80 andro ihany ny fehim-potoana omeny lalam-panorenana tsy maintsy hikarakarana fifidianana vaovao dikan'izay tompoko adidiny filohan'ny anteminiran-doolona raha tonga eo izy ny mampiantso fifidianana ao anatin'ny 30 ka hatramin'ny 90 andro fa tsy mahazo mihoatran'izay ary mbola anjara ny vahoaka malagasy ihany koa amin'ny alalan'izay fanehoan-keviny izay satria ny mitabe tsy lany mamba izay be ny basy no manery ny filohan'ny anteminiran-doolona raha sanatria mba miteny ka misy alay-panahy hitarazo ampitarazoka n'le vanim-potoana tokony hikarakarana fifidianana indraika hoe izay tonga eo dia mety andeha ataontsika hoe alay-panahy dia ampitarazoka an'le fehim-potoana fa tsy hikarakara fifidianana ao anatin'ny 30 na 90 andro dia ny vahoaka malagasy no afaka any afaka ary manana n'izay fahefana izay satria izy ny mpampidrana ny fahefana n'ireo mpitondrantsika rehetra ireo vahoaka malagasy no afaka mitaky amin'izany filohan'ny anteminiran-doolona izany tsy maintsy hikarakarany fifidianana ao anatin'ny 30 ka hatramin'ny 90 andro ahafahana mamoaka ny firenena ao anatin'izao olana lehibe izay antsana lalina ahitana azy amin'izao fotoana izao zay miantso ary zay ny olo-pirenena rehetra ny force vive ny société civile tsy akanavaka ary na ny olom-boafidy ihany koa azy
mba andray ny andraikitra tandrify azavy ka hieritreritra fa izao vahaolana tolotra izao a dia ho tohanana ary ho ekena fa opération de sauvetage na fanavotana ny firenena malagasy a noho izao toedrara iainany izao. Mankasitraka antsika rehetra ho anatin'izay nanaraka ny fanazavana izay a ohatra ka maresy lahatra na mety ho raisin'ny force vive ny mpanao politika ny solombavambahoaka sy ny sisa izay sosikevitra entina izay fa ny adidy aloha voalohany indrindra dia mampafantatra antsika olo-pirenena, mampafantatra antsika olo-mofidy, mampafantatra ny tompony andraikitra rehetra eto amin'ny firenena misy vahaolana araka ny lalàna, misy solution légale constitutionnelle ary tsy andeha ampiditra ny firenena anatin'ny kizo a azonay freedom maroso anasanay andrehetra apetrakay amin'ny appréciation andrehetra dia antenainay fa mba iarahandrehetra mandinika miantso moa zay misy mamaly arabaso arabatsara tsy misy mamaly moa satria mety mbola tsy maresy lahatra isosikevitra entana izay dia mahatsiaro izahay fa nandray ny andraikitra na vitany adidinay ao anatin'izay sosikevitra ny entana izay ary mbola manamafy fa tsy vahaolana ho anay ny coup d'état fa ny vahaolana dia manaraka ny voalaza ny lalam-panorenana ihany.